Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina no iarabantsika tratra ity alarobia fa 7 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Filipy na ny Filipianina toko faha-efatra. Filipianina toko faha-efatra dia ny voalohany ka hatramin'ny ny faha-sivy vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamanina ahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodia ary mananatra ny Sintike mba iraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny mangataka aminao koa ary ilay tena mpiara-miasa amiko manam-pihazo roavavy, fa niara niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba miklemanta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferareo efa miakaiky ny tompo. Azamana na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany, ry rahalahy na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateotida, na inona tsara lasa, raha misy hantsara-panahy, ary raha misy dera-dia heveritra any, ataovy izay efa nianaranareo, izay efa noraisinareo, ary efa renareo sy vitanareo tamiko, ary ho aminareo any ny Andriamanitra ny fiadarana. Ray masonao, manao masinina fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Miavaka ny fiangonana tany Filipy miavaka raha mitaha amin'ireo fiangonana maro naolon'i Paoly. Miavaka amin'ny Korintianina, ny Galatianina, ny Efesianina sy ny hafa rehetra. Miavaka ny fiangonana tany Filipy no lafiny zavatra maromaro. Voalohany dia ny fiangonana tany Filipy ny fiangonana Eoropeanina voalohany. Ireo fiangonana maro voatanisa dia saika taty Azia Minora, fa ny Filipianina no Eoropeanina voalohany. Satria tao amin'ny zaratany Makedonia, izany hoe iny Grèce ankehitriny izany manodidina an'iny no natao hoe Makedonia izay nisy ny zaratany Filipy. Dia i Filipy izany, ilay hitantsika eo miasan'ny apôstôly hoe mitamaka aty Makedonia, dia Filipy ny zaratany voalohany tao anatin'ny Makedonia. Ny Filipianina izany no varavarana nidiran'ny filazantsara tany Eropa, vavahadin'ny filazantsara tany Eropa izany i Filipy. Fa ny faharoa izay mampiavaka ny kristiana tany Filipy, ny fiangonana tany Filipy izao, tsy nisy fiangonana na iray aza nandraisan'ny Paoly fivelomana afa-tsy ny fiangonana tao Filipy. Natanjaka ny fiangonana tany Korinty fa tsy nandray fivelomana tamin'ny Korintianiny Paoly. Natanjaka ny fiangonana tany Galatia fa tsy nandray fivelomana tamin'ny Galatianiny Paoly. Fa ny Filipianina ihany no naneken'ny Paoly nandraisana fivelomana. Na nandraisan'ny Paoly fa fanampiana ara-bola tamin'ny fitoriana filazantsara izay nataony. Ny antony dia izao, akaiky ny fony kokoa hitantsika amin'ny votoatiny, tsy hoe lavitra ny fony akory ny Galatiana, ny Efesiana, ny Kolosiana, fa tsapanao akaiky ny fony Paoly kokoa ny kristianina tao Filipy. Tsaroantsika tsara asan'ny apôstôly toko faha 110, tsaroantsika tsara zany fitiavan'ny Paoly manokana ny kristianina tao Filipy. Eto teneny miverimberina manao hoe rahalahy sady malalako, tomoera tsara ary malalako. Eto ary dia avy amin'izany fiangonana akaiky ny fony Paoly, fiangonana manokana izay Paoly nanorina azy, kanefa koa fiangonana izay nahitan'ny Paoly zavatsarotra mafy mihitsy ny tany Filipy. Tsy mora akory ny zavatra niainan'ny Paoly tany Filipy. Dia izany fiangonana akaiky ny fony Paoly nefa nitondrany mafy izany koa aza no akana fampahirizana ho anao ny andininy voalohany manao hoe tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo
ry malalako. Fiangonana mitoetra tsara, mpino mitoetra tsara, kristianina mitoetra tsara ao am' Jesoa, ao am' Tompo. Inona ry havako zany kristianina na mpino mitoetra tsara ao am' Tompo zany? Mandrakariva fandraisantsika de ny hoe mitoetra ato anatintsika Jesoa, mitoetra ao anatintsika Jesoa, mitoetra ato anatintsika ny fanamasina, mitoetra ato anatintsika ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa eto dia itsika indray no taon'ny Paoly mitoetra ao amin'ny Tompo. Inona mahasamy hafa azy? Mety hitovy ihany raha ohatra ka jerena amin'ny lafitra anankiray mitovy ihany angeny hoe isika mitoetra ao amin'ny Tompo sy ny Tompo mitoetra atao amintsika. Mety mitovy ihany ny vokatra raha zay no azo revesana azy. Mety mitovy ihany ny resultat ny vokatra. Raha Jesoa mitoetra ato anatintsika ny atsika mitoetra ao am' Jesoa dia mety hitovy ihany ny vokatra. Eny tokoa, mety hitovy ihany ny vokatra. Fa izao, ny fahasamihafana de ity: rehefa isika no mitoetra ao amin'ny Tompo, nahoana moa ny tao amin'ny Paoly isika hoe mitoera ao amin'ny Tompo? De zao no heviny: isika no misafidy. Mandrakariva mantsy rehefa ny Tompo mitoera amintsika de le fahasoavana ny voatsindry, le hoe sola gracia ny voatsindry, le hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, izaho no nanendry anareo. De le sola gracia ny voafidy, zany hoe lay Jesoa nanao ny fihetsika rehetra, Jesoa nanao ny zavatra rehetra, Jesoa nanatona antsika, Jesoa nanafoana tena. Fa rehefa isika kosa no miteny hoe mitoetra ao amin'ny Tompo, de izao eo ny sola gracia. Fa izao eo le fanapahan-kevitra. Zay mahatonga an'i Paoly eo amin'ny Filipiana haitsika tsara ny andiny manao hoe aoka ao aminareo zao saina izao, izay tao am' Kristy Jesoa koa fa nofohana ny tenany ka nakany endriky ny mpanompo. Aoka ao aminareo zao saina izao, izay nanady nanendriky Andriamanitra azy dia naleony ho zavatra tsy fikiry mafy na fitovina amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany. Filipiana toko faharoa. Zany hoe ilay Jesoa manatona antsika iny tonga modely nanafoana tena, ka rehefa mitoetra ao amin'ny Tompo isika de tonga manafoana tena tahaka ny Kristy. Zany hoe rehefa isika no mitoetra ao amin'ny Tompo, ny tsy nirina am'izay fotoan'izay ny fahasoavana eo isika, fa le fanapahan-kevitra la isika mietsika, isika manao mouvement, ny filazanao amin'ny teny frantsay azy, isika manatona, isika manapa-kevitra, isika le fiezahantsika zany. Le fiezahantsika mazava azy eo mba fahasoavana, fa tsy le fiezahana mahavonjy tena akory, tsy le fiezahana misaraka amin'ny fahasoavana, fa le fiezahana mifamatotra amin'ny fahasoavana ka mahatonga antsika miezaka ao anatin'ny finoana, miezaka ao anatin'ny fitiavana, miezaka eo mba fahasoavana handray an' Jesoa. Indrindray mantsika protestanta indray de mieritreritra manao hoe Andriamanitra daholo manao ny zavatra rehetra fa za tsy manao na inona na inona. Tsy hevitra protestanta mihitsy zany. Fa ny fahasoavana manery antsika, hoe Paoly ny fitiavan'i Kristy ny manery anay, na ny fahasoavan'i Kristy koa manery anay hanatona ny fahamasinan'Andriamanitra, manatona lay asa. Eto zao de izao mitomoera amin'ny fitiavako hoy Jesoa, na mitomoera hoy Paoly, mitomoera nareo ao amin'ny Tompo hoy Paoly. De zao miezah ianao, miezah ianao ao ambany fahasoavan'ny Tompo, miezah ianao misafidy, miezah ianao manapa-kevitra, miezah ianao manatanteraka zay zavatra sain'ny Tompo ataonao. De eto raha ohatra ka mamaky ny andininy vitsivitsy isika am'izany hoe kristianina mitoetra tsara ao amin'ny Tompo zany, de misy lafin-javatra vitsivitsy atsika amin'ity andininy voalohany ka raha mijanona hatramin'ny andininy indray hatramin'ny andininy fahaenina isika, de misy lafin-javatra telo na efatra voaresaka eto. Voalohany de zao andininy faharoa: ny kristianina mitoetra tsara ao amin'ny Tompo dia kristianina na mpino mitoetra tsara ao amin'ny Tompo de mpino zay mahay miara-miasa, mpino zay mahay mifandray tsara, mpino zay miray saina ho Paoly eto. Manavatra manokana izy any Eodisy sy Sintike, vehivavy ndresahan'ny Paoly eto, vehivavy zay asa zay nahazo azy rahavavy rehetra, Eodisy sy Sintike, fa tsy mifankahazo izy. Asa nampikambana amin'ny Dorcas ve izy sa mpiara-miasa ao amin'ny Tekônina ve izy sa ahoana, fa izao tsy nifankahazo Eodisy sy Sintike. Nanahirantsaina ny Paoly zany, izy tsy mifankahazo tsikory, tsy hoe manafoana ny mahazanak'Andriamanitra azy, satria tenen'ny Paoly mihitsy hoe voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana, mampitebiteby ny ray aman-dreny mantsy, na ahoana ny ray aman-dreny am-panahy.
ataovy hoe mpitandrina na mopera na presbytera ohatr'izany ka mahita pino anatin'ny fiangonana ka tsy miray saina de mampitebiteby azy zany. Tsy misy olona mihitsy mpitondra fiangonana, tsy misy mihitsy mpitarika na lidera ao anatin'ny fiangonana ka mahita ny mpiara-mivavaka na mahita olona tsy mifankahazo de ilamina ny saina, tsy milamina ny saina. Ireny olona miady reny kokory tsy milaza koa hoe any amin'ny afo be zany izy ireny satria miady tsy zay loatra. Satria tsy resaka ady fifandonana na inona eto fa tsy firaisan-tsaina zay mety mpitranga mihitsy ao anatin'ny communauté na ao anatin'ny fiangonana. Paoly eto tsy hoe manana zavatra lazaina manokana am'ireto olona reto hoe reto olona reto miady de very any amin'ny afo be sanatriany vava, tsy zay loatra. Satria mety mpitranga mihitsy ny tsy firaisan-tsaina amaha olombelo anatin'ny fiangonana. Fa izao taon'ny Paoly aiotra izany, taon'ny Paoly mba hisongona izany izy mirahavavy de nitodika manokana izy manao hoe ianareo mirahavavy moa na de samy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana azy, na de samy tiana samy malala azy satria mpanompon'Andriamanitra ianareo reo de zao mba mahay zare miray saina. Afaka malala ny olona mitoetra tsara, fiangonana mitoetra tsara de zao miray saina izy, miray saina ao anatin'ny fahasamihafana, miray saina ao anatin'ny mety tsy fitovikevitra, tsy vitovikevitra tsy hiteraka fisaraham-bazana, tsy fitovikevitra tsy hiteraka fifandonana de tao amin'ny Paoly zany izay mitoetra tsara de tokony iray saina. Ary eto Paoly de zao mangataka fiaraha-miasa mihitsy amin'ny fiangonana manao hoe mba hampio re izy roe. Ho anareo mpiara-miasa akaiky amiko tahaka zany ry Clémente, mba hampio re izy roa. Misy fotoana ny avako malala indraindray ny manodidina koa no ataonareo tanora hoe mamelona lakolosy sanatrian'izany mialatsiny amin'ny fomba fitenenana. Fa ny manodidina zao tokony manampy any Eody sy Syntyke hifankatia, fa tsy hoe ny manodidina indray no sanatria mamela lakolosy ka mampisaraka any Eody sy Syntyke. Zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe ho anareo mpiara-mivavaka raha misy olona ao tsy mitovy hevitra de aoka ianareo hanampy azy ireo mba hiray saina izy, fa tsy nareo indray no hampiady azy, nareo indray no hampirisika, nareo indray no hampisy resabe hifanaratsy na koa hifandrankitra ka mahatonga lay fisarahana vao maika miariary. Satria zay zavatra mitrango anatin'ny fiarahamonina indray. Rehefa misy olona tsy mitovy hevitra de misy any ambadika any mampirisika aza manaiky an'izany ianao, mety mitaty teny, mitaty bolana sy ny tahaka zany. De zay mahatonga amin'ny Paoly mitodika manokana mihitsy, eny mangataka aminao koa ry lay tena mpiara-miasa amiko manampy azy ho vavy. Mila ampiana mihitsy zany. Rehefa ny olona tsy mitovy hevitra de zao mila ampiana izy zany. Mila ampiana izy, mila ampiana olona hafa manampy azy. Satria mety tsy afaka miresaka firy izy de ampiana izy mba hifandray, mba ampiana izy mba hifanatona. Zany no antsoina hoe fiangonana mitoetra tsara, zany no antsoina hoe mpino, zany no antsoina hoe fianakaviana mitoetra tsara ao amin'ny tompo. Fianakaviana misy mpanelanelana rehefa misy ray aman-dreny mijoro mampiavana, misy ray aman-dreny mijoro io le tenen'ny Paoly no mpiara-miasa amiko, misy zoky manampy mba hampifandray iretsy zay tsy mitovy hevitra, raha zay tsy mitoetra ao amin'ny tompo. Raha resin'lay tsy fitoviana raha resin'lay fisarahan-tsaina, lay fimbonana de tsy mitoetra tsara ao amin'ny tompo isika. Fa izao ny olona mitoetra tsara ao amin'ny tompo de zao tsy misy vahaolana afa-tsy ny filazantsara amin'ny fisarahana. Tsy misy fisarahana ao amin'ny fisarahana na adina olana ao anatin'ny fianakaviana kristianina ka tsy voavahan'ny filazantsara. Tsy kristianina intsony izy na tsy fiangonana intsony izy raha ohatra ka misy olana tsy voavahan'ny filazantsara de tsy fiangonana intsony izy. Tsy kristianina tsy mpino intsony izy raha hoe ity olana fifandraisanao aminay ity zao tsy voavahan'ny filazantsara, tsy voavahan'ny azy fijalian'i Kristy ity. Raha misy miteny zany de zao tena azo antoka fa tsy fiangonana intsony izy. Satria mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Efesianina, Kristy nandrava ny hefitry ny fisarahana. Efa noentin'i Jesosy Kristy tompo tao amin'ny azy fijaliana ny fisarahana rehetra. Efa noentin'i Jesosy tao amin'ny azy fijaliana ny olana mampisaraka sy ny mampiady rehetra ka dia tonga iray ihany izy. Zay mahatonga an'i Jesosy hoe ho ray ihany ny izy rehetra. Afaka malala kristianina mitoetra tsara ao amin'ny tompo dia kristianina miray saina. Fiangonana mitoetra tsara ao amin'ny tompo, mpino mitoetra tsara ao amin'ny tompo de zao mpino mahay miara-miasa, mahay mifandefitra, mahay mifamela, mahay
miaraka miomby mpiainana mifankaty. Fa ny faharoa de amin'ny andiny fa efatra dia ny mitoetra tsara ao amin'ny tompo raha kristiana na fiangonana mitoetra tsara ao amin'ny tompo araka ny tenen'ny Paoly de zao olona faly mandrakariva. Faly. Haitsika jery ny Filipianina toko diny fa efatra Filipianina 4:4 no fitenin'ny ny andavanandrotsika mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy zao ndray mifalia. Mitoetra tsara ao amin'ny tompo isika rehefa faly amin'Andriamanitra. Io ange tsy hoe zay ataon'Andriamanitra de veritsika eo mahafaly atsika foana efa misy lafiny zavatra ndray mafy lalovantsika fa mifalia amin'Andriamanitra mandrakariva tsy manome tsiny an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ratan'ny Paoly io amin'ny fotoana ratan'ny Paoly ity Filipianina ity taratasy ity zany dia any ampigadrana izy. Any ampigadrany Paoly amin'ity Filipianina ity ary ao anatin'ity fikizy any ampigadrana ity nanoratra ilay taratasy manao an'le hoe efa nahatanteraka ny azakazaka nitahiry ny finoana sy ny sisa rehetra. Zany hoe Paoly amin'ny fotoana dia efa ao anatin'ny ady sarotra marina fa tsy nigadra le fatotra akory izy fa any am-pifatorana ihany. Dia ilay tsy afaka mivezivezy le mijanona ao tokantrano amin'ny toerana anankiray tsy afaka mivezivezy any ampigadrana zany Paoly fa dia eo izy no manafatra ny Filipiana hoe mifalia. Kristianina ny Filipia fotoana io dia afarany manokana hoe aza mitebiteby zany fa mahatokia an'Andriamanitra. Aza manome tsiny an'Andriamanitra amin'ny fifatoraka anareo satria raha eman-dreninareo satria tody zava-tsarotra de mety imenimenina amin'Andriamanitra fa manina moa Andriamanitra no avelanao andalo zava-tsarotra ataoko izay. Mifalia amin'ny tompo. Dikany hoe tsy hoe mifalia ao amin'ny tompo io fa mifalia mihitsy amin'Andriamanitra. Hoy zao ndray mifalia. Zany hoe ekeo ny fitantanan'Andriamanitra. Aza manome tsiny an'Andriamanitra. Aza mandany, aza mitsara ny fitondran'Andriamanitra. Fa mifalia ao amin'ny Jesosy. Afaka malala zava-dehibe zany lay toe-panahy anana zany antsoiny hoe mpino mitoetra tsara amin'Andriamanitra izany. Mpino mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy zany de zao olona manana fifaliana amin'Andriamanitra. Teny tahaka andry Davida manao hoe misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary izay raha tao anatiko misaotra ny anarany masina, misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Afaka manala zava-dehibe le hoe maridrefy hamantarana hoe enao ve mitoetra amin'ny tompo sa tsy mitoetra amin'ny tompo. Raha ao anatinao ny fifaliana amin'Andriamanitra, raha ao anatinao ny fankasitrahana an'Andriamanitra na inona de zao mitoetra tsara ao amin'ny tompo ianao. Ary zay raha teo moa isika. Fa ny fahatelo de zay aseho amin'ny Paoly eto amin'ny andininy fahadimy de zao ny fandeferana. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Ny olona mitoetra tsara ao amin'ny tompo de olona mahay mandefitra. Mahay mandefitra amin'ny lafiny inona moa? Ozy ka hoe amin'ny fotoana izay andratan'ny Paoly ity taratasy ity dia any ampigadrana izy. Ary fantatsika fa ny kristiana atao le Filipi de nahafantatra tsara fa tsy rariny ny zavatra nigadrany Paoly. De indraindray mety ho tratran'ny fikomiana isika, ho tratran'ny te-hamaly isika, ho tratran'ny hoe tsy rariny zao nahoana ny ray aman-drenina iny atao an'izao. De Paoly manao hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Zany hoe asehoy amin'ny manodidina anareo fa olon'ny fahendrena, olon'ny fahalemem-panahy. Ny olona mitoetra tsara de olona tsy mba mpamboly ady etsero. Ny olona mitoetra tsara ao amin'ny tompo de tsy olona mamboly ady etsero. Tsy olona etan'ny ny egoana, etan'ny ampoponina, manana firehetam-po, ny hamaly faty. Fa ny olona mitoetra tsara ao amin'ny tompo de zao olona mahatoky fa Andriamanitra mandamina ny fiainany, Andriamanitra miady ho azy, Andriamanitra mandresy ho azy, Andriamanitra momba azy. Rehefa ohatra ka ao amin'ny tompo anao de maridrefy hamantarana hoe ao amin'ny tompo fiady zao ianao le manana le fahalemem-panahy. Tsy fahalalana tava ihany fa manana fahalemem-panahy mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy manao ninina akory iovambolana hoe mandefera io tsy manao ninina. Fa izao asehoy ny fahalemem-panahinao, asehoy ny fanekenao ny hafa, asehoy ny fanekenao ny fandaminana mihitsy koa aza eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny mpiarabelona.
ravako malala ny tontolo nahaterahan'ny Filipianina mantsy a dia tontolo zay taratasy zany tontolo zay tiany Paoly ho tsapan'ny kristiana atao Filipy fa ny Andriamanitra zay tompona dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ao amin'ny Filipianina moa misy andininy malaza le tenenin'ny Paoly manao hoe fa izay azoko ho tombo ny tena ataoko ho faty antoka noho ny hatsaran'ny Kristy. Ataoko ho faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny fahalalana tsara any Kristy. Ao amin'ny Filipianina misy an'iny andininy malaza iny le hoe Jesosy Kristy tompony ivon'ny fiainako. Jesosy Kristy tompony mampisy ivon'ny fiainako. Materiel, ny ambo-po, ny voninahitra, zany rehetra de ataoko taimboraka hoy ny apôstôly Paoly. Ao toko amin'ny andininy fahavalo amin'ny toko fahatelo. Zay mahatonga Paoly manao hoe inona ary ity anareo tsy mahay mandefitra ity, inona ary ty anareo be ambo-po ty, inona ary ty anareo mora sosotro ty, ino ty anareo mitahiry l'olo-po ty, ino ty anareo te amalifaty ty, ino ty anareo sarotra feheziny ty, ino ty anareo mandika lalàny ty, sy ny sisa rehetra. Aoka ho hitan'ny olona rehetra fa endry anareo. Lavako malala mitazana antsika zao tontolo zao, mitazana ampino move hitany eo amintsika fa mitoetra ao amin'ny tompo isika, mitoetra amin'ny fitiavan'ny tompo. Hitany eo amintsika hoe fa mitoetra ao amin'ny tompo isika, hitany eo amin'ny fiainantsika hoe fa nisafidy isika, zany hoe nisafidy ny aina ny fiainana kristiana. Hitany eo amintsika hoe ny fahavononana ny zara fitiavana sy fifaliana ny mpiarabelona. Fa ny farany ravako malala andiny ny fahaenina izaho mitoetra ao amin'ny tompo zany de zao tsy mba manana inona na inona. Kristianina tsy mitebiteby, tsy manana inona na inona. Kristianina mahatoky, tsy mitebiteby amin'ny fiainana isan'andro. Io tsy le hoe nohanina loatra na nosotroina, zany efa mandeha ho azy. Fa ny tenenin'ny Paoly manao hoe aza mana amin'inona na amin'inona amin'ny zavatra rehetra de aza mitebiteby. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'ny zavatra rehetra. Kristianina nampino ny toetra tsara, tsy andevozy pilany zao tontolo zao. Ny fiarahamonina misy atsika dia ao anatiny antsoina hoe fiarahamonina norafetina mba hihinana, fiarahamonina mirafitra amin'ny fihinanana, société de consommation. Natao mihitsy izay atserovany hoe izy dia mpanjifa foana, mpanjifa foana izy ary dia misy be de be ny fomba ataon'izao tontolo zao ahatonga antsika ho mpanjifa amin'ny zavatra rehetra, amoraina ny zavatra rehetra, sina solta, azo atao tsikelikely, be de be ny atao mba hanadinoantsika hoe isika de zao tsy natao hiankina amin'ny materiel, hiankina amin'izao tontolo zao, fa natao ho mpizara. Tsy natao hihinana zay rehetra amen'izao tontolo zao isika, fa natao hamana izao tontolo zao. Isika ny mpanome, isika ny mamana, fa tsy izao tontolo zao mamana asika. Saingy lay société de consommation, lay fiarahamonina mampihinana atsika fotsiny, de manjary lasa fiarahamonina mahatonga atsika mampiankina amin'izao tontolo zao, ka manjary mahatonga tsy mieritreritra zay tena antom-pisitsika marina. Eto dia afaran'ny Paoly isika, aza manana inona na inona, satria ny fiarahamonina mpihinana fotsiny de lasa fiarahamonina miankin-doha, lasa fiarahamonina tsy manana fahaleovantena, lasa fiarahamonina tsy manana antom-pisina afa-tsy ny hihinana, de mahatonga ny teniny, mahatonga resy teny izo teny manao hoe velona mba hihinana, velona mba hiaina ny consommation. Inona indray ny zava-baovao, zao indray hono ny lamaody, zao indray hono ninona, ro tambajotra isan-karazany de zao tsy mitsahatra mamoaka zava-baovao. Tsy ratsy akory ny zava-baovao, tsy ratsy akory reny rehetrareny mazava ho azy, fa tsy reny ny antom-pisitsika. Inona ny antom-pisitsika? Ny fivavahana sy ny fisaorana mba amin'ny fofonana ao amin'Andriamanitra. Rehefa malala kristianina miorina tsara, kristianina mitoetra tsara ao amin'ny tompo, de kristianina tsy miankina amin'ny fifaliana zao tontolo zao ny fifaliana. Kristianina tsy miankina amin'izao tontolo zao ny fiadanana. Kristianina tsy mana na inona na inona
fa matoky fa ny Andriamanitra izay tompony dia Andriamanitra mikarakara azy, mamelona azy. Satria io Paoly, inona moa ny ahory anareo? Tsy omeny Andriamanitra anareo miaraka amin'ny Jesoa koa fa ny zavatra rehetra. Ny zanany malala ny asa nomeny anareo fatao amin'ny azo fijaliana. Ka inona ny tsy hanomezana anareo? Lanitra raha omeny anareo, olovanareo, ka ty tany fandalovany ty koa fa tsy omeny ny tompo anareo izay ilainareo fa aza manahy na amin'inona na amin'inona. Fa mandehana tanterao ny fanomponao, mandehana manatona ny tompo tanterao ny fanomponao, manolora tena, mandahana mitoetra ao amin'ny tompo ka tsaoro ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra. Vavaksika tompo ao amin'izao izay noho ny amin'ny soratra masina izay mampiorina anay amin'ny finoana, mampiorina anay toetra bebe kokoa ao aminao. Mety ho variana izay tompo, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Avaoza ny fanoloran-tenanay ho miditra ta io izay tompo mba hana fifaliana isanandro, ta io izay tompo mba ahay ara-iasa, ampahere izay tompo mba hanam-pandeferana, raha fety izay tompo ao aminao mba tsy hanahy na inona na inona. Aza velanao anahy na amin'inona na amin'inona izahay fa tovy miorina aminao Andriamanitra ny fanoloran-tenanay. Dia manjaka tomponay Jesoa mba ho fitaovam-piasanao ampelantaranao izahay hizara fientahana sy fifaliana indray amin'ity tontolo andro ity. Saotra tompo. Amen.